Raha amin'ny lafiny ara-bola moa ny commune zany dia raha mahita aloha raha Madagasikara fa samy manana ny olana. Fa ohatran'ny commune Ambohimankely manokana aloha hatreto aloha zany a dia isorana an'Andriamanitra fa izay zany aloha tsy mois de juillet dia voalo daholo ny karaha-mampiasa, ny CNAPS, vao mihodina araka ny tokony izy ny commune. Fa le izy tokony tsy hanana olana zany ny commune, marina eo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Iny moa zany raha mahita fa noho ny hoe fiovan'ny gouvernement tamin'ny efa somary taratara dia mety nisy fahatarana kely ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Iny eo ihany aloha fa ny vita zany a lesy le atao hoe impôt synthétique etsatambatra zany sy anjaran'ny commune avy amin'ny alaina amin'ny patente avy amin'ny vahoaka dia le etaeta zany a ny fanafanganana ny transfert avy amin'ny trésor mankaty amin'ny commune zany a ny tokony mba atao zay mahangana azy satria raha tonga raha-potoana tsara le vola dia tokony tsy sedra olana mihitsy ny commune. Fa io zany matetika mahataraiky somary mampisoy ohatrany hoe tsy fisimbolon'ny commune satria lefa ny contribution araky ny procédure ny loi de finance moa toatran'izay hoe tsy tonga dia verser ny contribution teo amin'ny commune le vola fa tsy maintsy miakatra any amin'ny trésor public. Mbola nihitra tena avy amin'ny alain'ny commune directa tsy ny vola mihitsy ato zany nafananam-piodina amin'ny commune hatramin'ny janvier ka hatreto aloha dia mbola tsisy olana aloha hatreto. Dia manantena moa zany fa mba tokony hoe accélérer ny trésor ny transfert ny volan'ny impôt synthétique mankaty amin'ny commune dia tokony tsisy olana ny commune rehetrarehetra raha zay no mitranga. Dia manantena moa zany angamba atoato mba ho tonga le fanampiana ny fanjakana. Ohatran'ny commune Ambohimankely tontolo zany tena manana zavatra sara tena journalière tsy maintsy atao satria izay sady marina commune rurale nefa mifandray amin'ny commune ohatrany hoe urbaine ihany satria izay manana charge permanente toy ny fakana fako enlèvement des ordures izay tsy maintsy atao isanandro fa raha vao tsy makana ihany dia mitona be le fako. Nefa ny commune ndraindray vola mihitsy atao amin'ny commune tsy voatery fixe satria izay zany a 4 voyages par jour no tsy maintsy atao le camion dia izay a miaraka amin'ny carburant sy ny élèvement dia 160 000 ariary isanandro. Nefa ndraindray ny commune tsy hidirana 160 000 ariary dia eo zany ny olana aminay zany satria izay tsy mboatra ny commune hoe rural hafahafa fa zay commune fa vady hidirana Antananarivo sy ivoana Antananarivo dia ny vahoaka fa tsy manana bac ordure intsony any an-tranony ihany fa tsy maintsy ny commune ny bac ordure dia eo zany tena olana aminay zany indraindray tena hoe tsy rehefa tsisy ny entomanana nefa miezaka foana tandria zany zay mba manala foana zany kanefa raha vao tsy voana ny efa-tsy isanandro tsy maintsy atao bac ordure folo ny eto amin'ny commune dia tsy maintsy atao surtout eo Mahazo zany eo Mahazo ny tena olana satria mantsy taloha nisy bac ordure any Antananarivo tery akaiky ny banky dia tany Ambatomaro tsisy nefa zao any Antananarivo dia le olona avy andrany manary amin'le bac atokana eto Soamanandrano Mahazo nefa eo rehefa ny Soamanandrano fotsiny dia efa olana dia lasa mitombo be zany le charge ny commune Ambohimankely am'izao satria tsy mena tsy moa arin'olona izy ny fanko iny bac ordure fa teo akaiky ny Beo Mahazo man tsy nisy le bac ordure nefa nisorona le izy dia taty Ambatomaro koa nisy dia nisorona dia ny olona avy andrany manary fako nefa ny olona tsy azo sakanina kosa hoe tsy azo orinareo fa nareo tsy mponinao dia eo zany miteraka olana kely eo aminay. Fandriampahalemana moa tsy dia hoe eto Ambohimankely ery tsy akory ny misy azy fa anisany Ambohimankely isorana be lehibe mitady filaminana gendarmerie zao tsika hitanareo vao cité le alina reny 70 any no azo zay ny gendarme aloha dia manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa kanefa moa tsy voafehy le jolay mitombo andro aman'alina ary zareo maharaka amin'ny fitaovam-piadiana fa dia miezaka moa ny mitady filaminana eto aminay manao izay tratriny ny heriny. Dia ny anitanana ny vahoaka koa moa ny olana koa dia izao hoe le namanodidina ary tsy mahasahy mivoaka satria manapoaka basy le jolay tsy mboatra ny taloha mantsy hoe afaka mifanafitra ny mpiara-monina. Nisy cas zao anankiray seho manapoaka basy le olona dia voninana dia le olona mamonjy hoe voatifitra eo kena mahatonga le olona miraforafo tanany satria le hery tsy mitovy le jolay manana fitaovam-piadiana mahery vaika be. Fa fanitanana mivoaka moa dia mifanome tanana mitady filaminana sy manome vaovao ka dia raha tsika matoa azo ange reny jolay 70 alina reny fa misy vaovao tamin'ny olona ka dia soratra be bebe ny gendarmerie eto Ambohimankely nanantsy zavatra izy koa moa gendarme koa ny raha mahafantatry le vahoaka be dia be nefa le mitady filaminana vitsy dia hitanao zany raha ohatra hoe
mandeha any somanarary misy ataky manenjika azy da maty koa misy ataky io nge defa olana daholo zany de ny moyen koa zany a mba tokony hojerena zany no entina ampiasain'ny gendarme am'ireny zaza reny satria eto ny fahitako azy a ny saotraony ihany no tao amin'ny CRGN namien'iny mo sécurité andrareo iny nefa anankiray le izy ny commune moa zany niezaka vidy tomobile ao an-drareo a nefa mbola tsy vita le tomobile satria tsy maintsy mbola misy pitsopitsony amboarina de araky ny voalatsika le vola am-pelantanana zany no olana ao aminay fa hoe niezaka ny commune amy minibus zany kanefa moa bonne occasion le izy tsy maintsy misy transformation atao fa tsy hoe tonga de atao ho lasa avetsany mandeha le zaza